Seigneur nous envoie pour annoncer la joie de l'Évangile. Le Seigneur nous confie la mission de l'amour de Dieu d'amour. Comme le Père m'a envoyé, pareillement, moi je vous envoie, allez et témoignez. Le Seigneur nous envoie pour annoncer la joie de l'Évangile. Tamin'ny 12 septambra, enina amby 12/7 tao Fraine, diocèse-ny Baie ao Frantsa. No hamasinina ho pretra tamin'ny 7/7. Pretra mpanolotra ny sorona masina sy mpizaran'ny sakramentan'ny fampihavanana tamin'ireo religieusen'ny fikambanan'ny Bon Sauveur tao Caen izy. Nandritry ny révolution frantsay dia nanao raharahany mahapretra azy izy na dia nety hanevitra ny ainy aza izany. Nampivelatra sy nampitatra ny fikambanan'ny Masera Bon Sauveur izy, koa noho izany dia mendrika ny antsoina hoe mpanorona faharoa ny fikambanana Bon Sauveur. Ireo mahantra sy voany areti-tsaina ary ny tanora Mona Marenina no tena niantefany fitiavana. Tamin'ny taona 2027 ka hatramin'ny 2027 dia lehibe ny université tao Caen izy, ary verhevitra tokoa tamin'ny fahatsapana ny tsy fananan'ireo olona marani-tsaina ny finoanan'Andriamanitra. No dimanche tamin'ny 12 janoary 527 izy. Nasazatra olo-tsambatra tamin'ny 10 May 727 Ya falga haba nasiu Kecambanan di missionnaire de l'évangile dei bulan tunda ni narano Bon Sauveur tamin'andro ny tanosina azy. Sosona azy zao dia tsy esorina sy akasitrana an'Andriamanitra amin'ireo fahasoavana rehetra izay tsy tompo amintsika mianakavy amin'ny alalan'ny olo-sambatra ity. Indra amanifana fieny amin'ny fandraisana ny ireo voan'ny fikorontanan-tsaina ka hikarakarana azy ireo araka ny pepanazy
Ary fantatrareo fa tsy misy mpamono manana ny fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Izao no nahafantarantsika ny fitiavana. Nafoy ny aino antsika izy. Koa tsy maintsy mahafoy ny aintsika ho an'ny raharaha koa isika. Raha misy manan-karena amin'izao fiainana izao, ka mahita ny rahalahiny mahantra, nefa mihirombelona aminy, ahoana no hitoerany fitiavan'Andriamanitra ao anatiny? Anaka, aza ty ambava sy amin'ny teny fotsiny, fa amin'ny asa sy amin'ny fo tokoa. Izany ary ny teny. Mifankatiava, ary ao koa ho toy ny itiavako anareo no ifankatiavana Andriamanitra. Tamin'izany andro zany Jesosy dia nilaza tamin'ny mpianana hoe ary rehefa ho avy ambroninahitra ny zanak'olona zay hotron'ny anjely rehetra dia hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany ny voninahiny izy, ho vory eo anatrehany ny firenena rehetra, ary izy hanavaka azy tahaka ny mpiandry ondry, manavaka ny ondry amin'ny osy. Ny ondry moa ataony eo ankavanana ary ny osy kosa eo ankaviany. Amin'izay ny mpanjaka dia hilaza amin'izay eo ankavanany hoe ave ianareo ry no hasoavin'ny raiko. Handova ny mpanjakana izay voavoatra ho anareo ianareo hatrizay naharena an'izao tontolo izao. Fanoana aho menareo hanina, nangetaheta aho no menareo hosotroina, ny vahiny aho napetrano ianareo, ary tsy nitafy aho no tafianareo, narary no vangianareo, tany antranomaizina aho no tsy dihinareo.
ary dia hamaly azy ny marina ka hanao hoe tompo ovina no hitanay nona ianao ka nomenay hanina, ovina no hitanay nangetaheta ka nomenay hositroana, ovina no hitanay ny vahiny ianao ka napetranao anay, na tsy nitafo ka notafianay, ovina no hitanay narary ianao ka tany na tany an-tranomaizina ka novangianay. Dia hamaly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe lazaiko marina aminareo fa isaky ny nanao izany tamin'ny anankiray amin'ireo rahalahy kely indrindra ireo ianareo dia nanao izany tamiko. Izany hary ka ankalasantsika ny teniny Tompo. Panay ivelomany i mpanorona ny fikambanana Père Pierre François Sanety. Ary hoy izy mahatonday joany amin'ny vakeny voalohany teo, isika dia mahalala fa niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana satria te rahalahy. Ary izao no ahafantarantsika ny fitiavana na foy ny hainoantsika i Kristy. Ka hoe zay tiany Kristy dia tsy maintsy tiany rahalahy ihany koa. Dia tamin'ny ahoana moa ny fitia an'Andriamanitra raha ny rahalahy hitany maso azy tsy tiny. Atao ahoa ny fitian'Andriamanitra tsy hitany maso raha ny olona hitany tsy tiny. Ary zay fitiavana an Kristy zay dia aseho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Zay fitiavana an Kristy na fitiavana an'Andriamanitra zay dia aseho amin'ny fitiavana ny olona. Indrindra moa fa ireo ataon'i Jesu hoe ny olo-mahandro, ny mpanota, reny no anikon'izay fitiavana izay. Na tamin'ny teny ataon'ny fampianarana, na tamin'ny famojena an'ireo ikejay ny fanahy maloto, ikejay ny demondy, ary ninaindrindra ihany koa ny sakafo ary efa tokony omenany sakafo. Enina dia apôstôly fantatsika fantelo tamin'i Jesosy hoe raha vao amizay ny olona hitady hianina fantany hevitra vao i Jesosy hoe ianareo vanina ireo fa manana mofiry ianareo azy mofodimy sy azan-drany koa. Tiany Jesosy ihany koa zany izarana zay kely anentanany any ny apôstôly ahafany hoe mampiseho izay fitiavana izay hamonjena ny olona, mila fanampiana, mila famonjena, mila fitiavana. Ka ny Jesosy dia tsy hoe mampianatra fotsiny fa ampisehoany amin'ny asany, amin'ny fietsiny izay faneo fitiavana izay. Ary izay ihany koa no lazainy atinay zoany. Izao no ahafantarantsika ny fitiavana na fony hainikontsika Kristy. Ary io no anikony Jesosy zay hoe tena fitiavana izay na fony hainy teo amin'ny azoteliny izy. Tsy misy manam-pitiavana lehibe mihoatra noho izay mahafony hainy ho any izay teny. Ary anikony Jesosy zay hoe fanahoana ny fitiavana azy izay dia endrika tamin'ny evanjely teo. Noana nomenareo hany tsy nitafy any tafinareo, tany an-tranomaizina sy tany amin'ny tany aho nivankinareo, ary nivakiny any napiatranao nareo. Anihoany hoe
atahoana zany fitiavana zay ary zay fitiavana izay ihany koa no hitsarana antsika sosona azy zao sika tesaryketsora nan'Andriamanitra nanome zare antsika lelatonymesezy le fikamban'Andriamanitra olona anorotely le karakara indreo ataony Jesosy madinika aveo tapahasahirana indra amin'ny tsy fahasalamana ka dia ngatasika amin'izy tompo mba hanesiny azy ireo ny fahasalamana ely koa ny hery saina ny hery panahy afahany manatanteraka izay Andriamanitra, hitantsika eo amin'ny hasina page 159 firana vaovao 530. miombona amin'ny olo-sambatra Pierre François zany isika no mivavaka hanolotra zao tono mavaka izao mba tsy hivadika amin'ny evangeliny Neveka sin preja vavlombelon Kristi psul bana si hatar kan tanuranye iwada tsara umeni am fenen an bahana la heria chan a fiturina vovo ma fali sidio Ari rozai foi ilkin fiaramundo.
fototry ny fahoriana, ny tsy fahalalana sy ny herisetra. Isika ho an'ireo marary rehetra, indrindra fa ny marary karakarana eto amin'ity toerana ity. Mba omen'Andriamanitra fahasalamana izy ireo, ka ahafahany miverina indray eo amin'ny fianakaviany tsirairay avy. Fitiavanao fitiavanao maimaim-poana, tsy misy takalony ireo madinika tsy misy piti, sy tsy misy mpanaja amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Andriamanitra ilay io reny tony babakay ary ianao mahalala izay mahasoa anay tsirairay avy. Ko tantera azy fantatrao fa mahasoa anay. Ritopandriamanitra ilainay io, mba raiso ny tolotry ny vahoakanao, ary raha mahatsiaro ny fitiavana tsy manapetra naseho ny zanakao lahy tokany zakay, dia ataoko hitsapanay koa amin'ny ohatra omeny olon-tsambatra Pierre François Jamay ny fitiavana nao sy ny fitiavana namana amin'ny fomano atoky amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Fomba tsy manakavy any ny tompo
manitsika Endikasranitkoanetadi mavuli Ni misorona lalandavatraizatraiza Ritobray masina Andriamanitra mifanjavatra sy marakray Amin'ny alalan'i Kristy tombonay Fa amin'izao fankalazana ny fetiny Pierre François Zameo tambatra izao Dia iderana ifitiavanao ny fiangonan'izahay satria tamin'ny ohatra nomeny dia nakahery anay ianao tamin'ny fampanarany ataony dia manilo anay ianao ary tamin'ny vavaka nataony dia nitsinjo anay ianao karao izany ranay amin'ny an'izay sy olo masina rehetra mivera sy Arsain panainao tunandun lanjana masina rit famisina rito isari vatana sran Jesu Kristi tompanay atami sabatuja isar kanane kansitrapo tianandray mofary misaotra ny sarasara sany miazony mpianina hoe samy mandray sy mihinana amin'ny ianareo fa vata ity atolotra ho anareo. Isang junone avy sakafo dia nandray ny kalisy sy nisaotra ny ray amin'ny miazy ny mpianina hoe samy mandray sy misotro amin'ny ianareo
fakalisitsy raha ity raha io rena ny fanekempihavanana vaovao sady marak'izay alatsako anareo soandesiny maro famelana fotana atao izao fahatsiarovana azy. Katrotranao ray ny mofaniky ny fiainana sy ny kalisa amiko ny famonjena ary vepisao izay fanekenao meny dia tsory eto alohanao sy anao fanompoam-pihavana aminao ary mitanao an-tanandro izay mba hatambatry ny fanahy masiny iray amiompina ny tsara amin'ny vatana sy ny rano Kristy. Tsarovy riray ny eglizinao mieliparitra na eran-tany ataovy zay alavorary azy amin'ny fitiavana miaraka amin'ny ray aman-dreninay ny Papa Léon fahaefatra amby folo sy ny veka anay Monseigneur Fidelis zay manotra zao sorona masina zao mba amin'ireo mpanao raha masina rehetra. Tsarovy koa ireo havana rehetra efa nodomandry ka nanantena nitsangako velona sy ireo rehetra efa niaro lalana anay mba raisy daholo izy ireo hahita ny fahazavan'ny tavanao. Mba amin'ireo voza rehetra omekekomina ny tsara amin'ny fiainana mandrakizay miaraka masiny Marie Virginie ren'Andriamanitra sy masina Josefa vadiny masina ny apôstôly sambatra any masina rehetra zay nitasitraka taminao tety an-tany hiary litery sy ankalasanao n'izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Fa amin'ny alalan'ny sy miaraka aminy areo aminy ary Andriamanitra ray mivagnosavatra rehetra dia nao avokoa mifanahy masina Mbon fiadananao ty tandrazanay aringanio mpanindra fonao zay ka sady afaka manikarivo am-voltany ny lamina soaritelitely eto ampiandrasana ny asambary nampanatenainao sy ny fiaviany Jesosy Kristy mpamonjy anay. Tamin'ny apôstôlina hoe fiadananao overiko anareo ny fiadanako nomeko anareo azany fotanay ny kelemanay na ny fahasaran-drasinay nojerena fa ny finao ny ekilisinao ka ho sitrako niny ampiadananay
ary sitrako ny ampiadanany Eglisy sy Amparaya zaka ny sitraponao sy ny fanirinao fa ianao vela sy manjaka mandrakizay Omba tsika manaka mandrakariba ny fiadana ny tompo Wesoły Chrystus najgorszy Yesu Kristi tompo sopada sana batana sarana zao fa yarana fa nay mambatana ary tonga panafody masoanay no ny trafonao samatra izay vonjy ny zanak'ondry amin'ny fanasany iny zanak'Andriamanitra ty le mandala ny voatany zao tontolo izao batana mandrany Jesu Kristi komitsika neta izy velona mandrakizay Andriamanitra io ianao izay nanome kely anay tamiko amin'ny masina mba ampio izay akatarika ny Père François zany olo-jambatra amin'ny fitiavana sy fiantrana nasehony tamin'ny vahoakanao amin'ny alalan'i Kristy.